mbola aty fianarantsoatsika amin'ny Oniversité Andrainjato narantsika teto tamin'ny farany ny voka-pikarohan'ny mpianatra Karoka mention physique en faculté de sciences moa nanovantsika ao anatin'ny parcours professionnel en électronique et informatique industrielle. Hitantsika teo ilay fampivadiana ny informatika sy ny elektronika azona zavatra maro. Hitoy ny fanadihadiana io satria raha nisy ny voka-pikarohana vitsivitsy nijerentsika teto ny hojerentsika androany dia tsy latsa danja amin'ireny fa voka-pikarohana azo ampiarina eo amin'ny fiainana andavanandro. Tsy dia tena mitaka zavatra betsaka fa azo ampiarina kanefa azo ampiarina koa anenivon'ny orinasa ho fampiroboroboana izany orinasa izany. Izay no votoatin'ny fandarantsika anio miarahaba tompoko lahy sy tompoko vavy anasananao ny fandarana. Ijery fikarohana anankiray indray isika ato anatin'ity fandarana ity anoizatsika ilay efa nofantaritsika teo. Inona ny fikarohana atao eto? Ireto ankizy eto reto zao dia anisan'ny mijery an-trano hoe ahoana kay tokony hampisy confort raha an-trano. Raha ohatra zany ka hoe sendra mafana ny andro dia arehatra ahodina ny ventilateur. Raha ohatra ka sendra mangatsiaka indray ny andro dia mba atao calme mba tsy alefa ny ventilateur. Raha ohatra ka raisina amin'izay ity projet ity sady afaka anaovana ihany koa atao anaty couveuse. Zany hoe efa nisy projet couveuse moa anisany anaovana zareo anazy taloha. Zany hoe fampikotrehana atody fanaovana atody moderne satria avy amin'ny alalan'ny application Android no recommandena azy zany. Hafananao anatin'ny chambre anankiray ohatranao hoe nakay ny taux d'humidité ao anatin'le chambre dia zay zao anisan'ny fikarohana natao. Ty zany le application Android azy ty dia reto zany ny mamaky ilay température. Ity zao le application Android zay namboariny zareo dia reto le capteur sy communication zany hoe tsara marina fa communication bluetooth no nampiasan zareo teto. Zany hoe mampifandrina alalan'ny bluetooth zay téléphone rehetra afaka mampiasa azy tsy voatery ny téléphone lafo vidy. Dia eto zao avoakany eto ny température sy humidité atao amin'ny toerana misy atsika ety ary avoakany ihany koa ao anatin'ny application Android. Bluetooth connecté. Zao zany tsika zao firy zany zany. Aujourd'hui, à 17h15, notre température est 36,70 degrés et notre humidité est 50,10%. C'est ça l'humidité. C'est ny température zany zay. Araka izay tenenina izay ny application amboarinay dia application miezana ho standard. Zany hoe voafaritra anatina zavatra anankiray maka température sy raha ity no resantsika teo maka température sy humidité anatina faritra anankiray dia à partir n'indray no commandena hoe raha zao dia inona nanaovana azy. Zany hoe mianga amin'ny alalan'ny algorithme ampiasana azy. Tsara marina fa ato dia tena sady miketrika moa zany no mikaroka satria ny électronique ny informatique dia samy ampiasaina avokoa mampiasa fer soudé ato mampiasa ireny fahita amin'ny ketrika madinidinika na tsy sisin'ireny fa eo ihany koa ny informatique. Raha ny amin'ny tontolo ambanivohitra ny mpanotrika koa dia tena mila hafanana ary matetika moa izy io ny apombo ny bozaka izay no ilaina zany hanombatombanana ny hafanana ilainy akoho mikotrika anankiray. Fa ty moa ny akoho atody zany no akotrika mety tsy misy reny akoho fa le hafananao no mahatonga ny akoho. Zay ngamba ny tena marina aminazy ka ny fitaovana ohatra zao zany dia ilaina ihany koa any amin'ny fampiroboroboana ny lafiny fitopena akoho. Eo indrindra moa ny tena tiako marina kely izahay ny zavatra vokarinay dia fitaovana. Zany hoe sady tafiditra any amin'ny sehatra voalohany any amin'ny agriculture, tafiditra any amin'ny sehatra sécurité, tafiditra any amin'ny resaka industrie, tafiditra any amin'ny resaka intelligence artificielle satria anisan'ny kirakiran'izay koa izahay aty.
amaraparantsika ny famantarana ny hoe inona sinavy zavatra karohinatra eto zany zao a misy atao hoe fikarohana anankiroa hofantarintsika ny sombony na dia tsy hofantarintsika tanteraka aza fa ny tena zava-dehibe dia ny hoe hitondra inona eo amin'ny fampandrosoana ny fahafantarana ny fikarohana zay ataony reto mpianatra mpikaroka ireto anankiroa izy ato inona sinavy izy reo resiko avy amin'ity anankiray ity moa zany dia anisan'ny olana mivahanay tamin'ny alalan'ny nahatsapanay fa sahirana be ny fanaovana digitalisation nefa tena ilaina nefa tena izay mihitsy zany hoe digitalisation eny anivon'ny fokontany eny anivon'ny université dia teo ny ainga ny hevitra hoe maninona raha manamboatra logiciel anankiray na application anankiray ahafahana manampy sy mijery zay faille faiblesse tany amin'ny nanaovany zareo dia iny noentina manatsara ny digitalisation dia zay ty projet anankiray ety zany hoe digitalisation ana mpianatra zay ny natao teto dia centralisé avy hatrany ny valin'ny digitalisation zany hoe tsy voatery matetika monko ny olana teo dia hoe tavelany amin'ny ratsy réseau tavelany amin'ny base tavelany amin'ny internet sy tsara dia eto eo no eo dia tonga dia vita zany hoe avy aty amin'ny application android dia tonga dia centralisé avy hatrany ny digitalisation zay atao zay ty projet ity ndray moa zany dia alohan'ny nanaovana andreo fikarohana rehetrarehetra zay vitanay ireo dia tsy manaonao foana izahay fa manao simulation zany hoe ataonay avy aty amin'ny ordinateur ny fampiarana ataonay zany hoe aty zay ny manohatra dia raha ohatra ka efa vita izy ka tsy misy erreur dia any zay vao manao réalisation mba hialana amin'ny Faculté ny fitaovana ohatra zao ty projet anankiray ty zao dia projet amin'ny resaka automobile zany hoe mampiditra système embarqué amina automobile anankiray automobile à gaz à énergie fossile ou avadika énergie électrique ohatra zao hoe gasoil mandeha gasoil izy na essence dia avadika ho électrique zay indrindra satria manko raha araky ny vaovao mandeha dia hoe d'ici 2035 dia efa tokony électrique ny tobile mandeha fa tsy tokony énergie fossile intsony dia mijery sady zay hoe ahoana ny tokony atao satria ouvert reo tobile be dia be reo dia mba tsy ahaveran'ireo dia ho adaptena ny situation hovana ho électrique zay fa tsisy gasoil tsisy essence zay indrindra ny projet dia ity zany zao karazana semano zay zany ty atao ty karazana semano zay ty anaty manao anazy dia miandry fitaovana zay anaty anaovana fampiarana an'le projet zay projet anankiray ty indray zany dia miresaka momba ny commande vocale zany hoe intégration ny commande vocale amin'ny dispositif nampiasainay rehetrarehetra hita teo aloha reny ny principe moa zany dia fampiarana ny atao hoe intelligence artificielle amin'ny projet izay ataonay eto amin'ny alalan'ny fampidirana ny langage maternel atsika zany zany hoe ny teny malagasy amin'ny système domotique dia ny tanjona eto zany amin'ity projet ity dia manao commande vocale amin'ny teny malagasy zany hoe mibaiko ny fitaovana ampiasaina ao tokantrano zany na ny toeram-piasana zay asiana anazy exemple an'raisina tamin'ity projet ity zao ohatra mampirehitra jiro sy manao arrosage n'ity plante ity amin'ny alalana commande vocale ohatra hoe teny na hoe jiro dia mirehitra ny jiro na hoe rano dia mandeha ny arrosage n'ity plante ity dia ny tena tanjona amin'ilay izy moa zany fampidirana amin'ny tenitsika malagasy fampidirana ny zany hoe fivalorisena ny tenitsika malagasy amin'ny système ohatran'ny tony amin'ny sehatry ny IoT zany
sady manampy ihany koa ny objectifany zavatra tena ataonay ato le hoe mampiena ny interaction eo amin'ny olombelona mpampiasa sy ny fitaovana ampiasaina zany na ny système industrielle ampiasaina any amin'ny orinasa. Mifarana ny fandarantsika ireto ilay ataoko hoe mpianatra pikaro, zay ngamba no amaritako azy hoe mpianatra pikaroka sady manao fianarana manao fikarohana raha-tazantsika tao dia tena kely dia kely ny fotoana tena hoe anomezana zany théorie zany fa ny pratika ny zava-dehibe ary pratika hatrany amin'ny ferafide ka hatrany amin'ny intelligence artificielle zay ngamba ny azo ilazana azy. Amarana antsika azy ireo aloha zany natrehantsika androany olona betsaka moa fa tsy tena voatanitsika daholo inona sy navy no azo ravonana ny derenavy vita fampamatiny toe-pikarohana sy fampandrosoana. Efa hatramin'izay zay dia efa mikaroka ihany tena mikaroka foana ny andro-piainanay misy na weekend ariva na atoandro mikaroka foana dia anisan'ny zavatra fataona amizao ny ankizy ao aminay efa misy sasany any an-dafy, efa misy sasany miasa amin'ireny orinasa lehibe izay fantatsika ireo Madagasikara reto, ary misy koa sasany efa nahatsangana ny entreprise nazy manokana ary reto andiany manaraka reto dia anatiny mitondra ny statut étudiant entrepreneur eto amin'ny université satria nanomboka izay vao taona voalohany dia efa nampidirina ao anatin'ny fomba fijerinay hoe tsy miala ato anareo raha tsy mahatsangana orinasa ho anareo tsirairay avy, dia izay anisan'ny voizinay ato anatin'ity parcours raha ity. Marina fa mpianatra tampiany koa no nahazo ny atao hoe loka faharoa tamin'ny fananana mahakasika robot zay mitampirahana teto Madagasikara. Misy moa zany hoe efa any an-dafy miatrika mampiatra ny voka-pikarohana ny zavatra manarany miavaka amin'ny fandarantsika satria tsy dia tany amin'ny centre de recherche tahaka mahazatra ny mitondrana antsika mpijery ny télévision malagasy fa taty anivon'ny université toeram-pianarana no ahafantarany maro azy fa efa manomboka mahazo vahana ny toeram-pikarohana azy raha izo mention na parcours izay naratsika teto izao no resahana. Amin'ny fandarana manaraka dia hijery no hevitra hafa indray sika mametraka marapiona tompoko lasy tompoko